Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary mankasitraka azy no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Mbola misaotra an'Andriamanitra ihany koa ary mankasitraka azy isika satria amin'ny alalan'izao afatra entiko izao dia amonjy anao ny tompo, amonjy ny fanahinao izy. Tena fahasoavana izany, tena fahasoavana be mihitsy ny manana fanahy voavotsy. Anasitrana anao ihany koa izy raha ohatra ka marary anao zay mahita sy mandray ahy am'izao ora izao. Akoatr'izany, hainy manafaka anao am'ireo olana mianjady eo aminao. Ary hainy toy zany ihany koa ny mitondra ny fiainanao ankehitriny sy ny ho avy rehetra ho amin'ny fitahiana lehibe. Ny tenin'Andriamanitra zay ambara sitoriana toy zao mantsy dia ambara amin'ny Baiboly fa herin'Andriamanitra miasa eo am'izay mino sy eo am'izay mandray azy. Ahoana ao Baiboly? Hoy ny Salamo 7:120 toy zao ny voasoratra: nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy, ny tapany faharoa, ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Ahoana ihany koa ny voalaza ny Romanina 2:1-20 fa tsy menatra ny filazany tsara ao ho Paoly, fa herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa ihany koa. Riavana malalo, hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Misy fepetra nefa zany zavatra zany. Tsy inona izany fepetra zany fa ianao mino an'izao afatra entiko izao. Ijoroko vavolombelona aminareo fa maro tamin'ireo olona nandre ny toroteny nataoko, na tamin'ny alalan'ny radio zany, na tamin'ny alalan'ny televizion zany, no nijoro vavolombelona fa niasa teo aminy tokoa ny tompo tao anatin'ny fotoana nandrenesany ny toroteny nataoko sy tao anatin'ny fotoana nanaovako vavaka famaranana an'le toroteny. Tao ny narary, ny naleny, fa sitrana teo ny eo. Teo reo zay tonga taty amin'ny trano fiangonana Refy mihitsy satria nino sy resy lahatra fa ato aminay ny tanan'Andriamanitra, nisy resy lahatra izy fa tsy niova Jesosy, ka dia rehefa toka izy dia novonjeny Jesosy. Matoky eo fa aneo an'izany fahasoavana lehibe izany ihany koa eo amin'ny fiainanao ny tompo'Andriamanitra anio raha mino sy resy lahatra ny am'izao afatra entina izao ianao. Ajantsika atreo aloha ny am'izay fampidirana izay fa andao hivavaka isika ka angataka amin'ny fanahy masina mba ho fahasoavana ho antsika tokoa ty fandarana androany zay aranao ity. Aonreo ny lohanao fa hivavaka tsika tompoko. Ry tompo'Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay any an-danitra, mivavaka aminao aho amin'ity androandroany ity miaraka am'ireo olona zay manaraka zao fandarana izao. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra, ary amin'ny anaran'i Jesosy avy alao ny elokay satria Jesosy no tomponay, Jesosy no mpamonjy anay, Jesosy no efa maty ho anay tompony azy fijaliana, Jesosy no efa nalevina, efa natsangana tamin'ny maty ary mipetraka ho tanakavananao Andriamanitra raitsy to ka mifona ho anay. Amindrafo zay rehetra ka ho fahasoavana ho anay ty afatra entina androany ho anay tsiraray avy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Hiasa eo aminay ane ny fanahinao masina tompo. Halleloia, amen. Eny ary tompoko, soka fiasan'ny baibolinao ao amin'ny Jaona 4:9 no vakintsika ka ny 9:5-30. Jaona 4:9-5-30 toy zao voasoratra: koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko vakina lay teny: koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mazava ny voasoratra, tena mazava be.
raha jesosy no anafaka anao satria marary anao dia hositraniny tokoa ianao. Raha jesosy no anafaka anao satria manana olana lehibe ianao am'izao fotoana zao dia hovonjeny tokoa ianao. Jesosy mantsy araky ny voalazan'ny baiboly ny raha natety ambony tany izy mba anasitrana ny olona marary, ny raha natety ambony tany izy mba monjy andreo olona zay manana olana. Fa ny lehibe indrindra ny raha natety ambony tany Jesosy mba amerina ny olona rehetra eo amin'Andriamanitra ray, lay Andriamanitra tompony zao rehetra izao. Ka izay mission Jesosy izay de tsy maintsy amarinin'Andriamanitra rehefa mino sy miandrandra an'zany le olona. Averiko otra hoe tsy maintsy ho amarinin'Andriamanitra zay mission Jesosy zay rehefa mino sy miandrandra an'zany tokoa le olona. Ohatra iray ty ambarako aminao ity mikasika any amin'ny fanasitranana. Marka 5:5 no jerentsika ka hatramin'ny 4:30. To zao no voatantara fa tsy ovakina amitsika moa le teny. Nisy vehivavy anankiray zay narary nandritry ny 12 taona. De mifilaza amin'ny baiboly amin'ny 5:20 hoe efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fananany rehetra nefa tsy netsitrana fa vao maika ny anarary kokoa aza. Zany hoe tao anatin'ny 12 taona zany ty vehivavy ity de niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ny baiboly mba hitady fanasitranana kanefa i voasoratra io tsy netsitrana fa vao maika aza ny anarary. De izao zavatra nitranga tateorina resy lahatra tam'izay izy fa tsy misy mahavoavonjy azy ny zavatra rehetra eto ambony ty tany ety na ny hery rehetra eto ambony ty tany ety. Teo izy vao resy lahatra hoe tena resy lahatra fa ny herin'i Jesosy ihany, ny fahefan'i Jesosy ihany no mahavoavonjy ahy, mahafaka am'ty aretina ity. Ka rehefa nanatona Jesosy tokoa izy de akory ny zava-mahagaga fa dia hoy baiboly hoe sitrana izy. Ny filazany eo amin'ny 20 de hoe ary niaraka tam'izay de ritra ny loharanony retiny ka tsarony tao amin'ny tena fa sitrana izy. Ritra zany hoe niala tao amin'ilay tenany lay loharanony aretina ka dia sitrana tanteraky izy tam'izany fotoana zany. De ary amin'ny andiny farany moa de zao ny teny Jesosy 7:30. Aroa izy taminy, ho Jesosy taminy anaka ny finoanao no nasitrana anao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao ianao. Mpanasitrana Jesosy Kristy, mpanafaka ny olona amin'ny aretina mahazo azy Jesosy Kristy, ary iany misitrana ny loharanony aretina mba ho ritra tsy hitoetra ao aminao intsony. Ohatra faharoa ihany koa ity ambarako ity arak'izay voalaza ato amin'ny Matthieu 5:20, 15 Safady tompoko ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Voalaza eto indray fa nisy vehivavy anankiray zay nanana ankizy vavy, nanana zanaka vavy napahoriny devoly nandritry ny taona maro. De mitovy tamin'ilay teo ihany koa nefa natao daholo zay azo natao rehetra ho fanasitranana fa de niala maina, tena niala maina. De ndray andro nanapa-kevitra izy hoe andeha anatona Jesosy aho. Marina fa olona tsy mendrika aho, marina fa olona tsy natao andray fanasitranana avy amin'i Jesosy aho, tsy natao am'izany ny zanako vavy, kanefa na izany azy de anatona an Jesosy ihany aho. Ny tao anatin'izay zany arak'ilay fomba fiteny malagasy hoe tsy misy mangataka voatamaina. De nanatona Jesosy tokoa izy tamin'ny finoana lehibe no nanatonany an Jesosy. Ny taloha teo anatreny Jesosy mba hositraniny Jesosy ny zanany vavy. De akory tokoa zava-mahagaga ry havana, tsy takatry ny saina fa dia nasehony Jesosy tokoa ny mampanafaka azy, ny mampanasitrana azy ka dia nositraniny tokoa ny zanak'io ramatoa io
nikizy vavin'io ramatoa io de ho jesosy raha vehivavy lehibe nofonanao tongava aminao arak'izay inonao arak'izay irinao de niaraka tam'izay lay ankizy vaviny tany amy tokantrano misy azy tany sitrany tanteraka afaka tanteraka tam'le aretina mandoza ry havana ry mpiany malala ianareo zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ety raha nisan'ny olona marary tokoa ianao am'izao fotoana zao raha nisan'le olona efa tapidalakale tamy fitsabona tatsy teroa ianao efa lany vola amikarena mihitsy angamba ianao de ho iaho hoe raha mino ianao fa mpanasitrina jesosy ary miandrandra anyzany fanasitrany zany avy any aminy ianao am'ty androandroany ity averiko indray hoe raha mino anao fa mpanasitrina jesosy ary miandrandra anyzany fanasitranana izany avy any aminy ianao am'ty androandroany ity de azo antoka fa ositran'Andriamanitra ianao ositran'Andriamanitra ianao zay nataony tam'ilay vehivavy narariny ny 30 taona ho ataony aminao hoe ho ataony ritra ny loharany retina eo aminao atak'izay fa nataony tam'ilay vehivavy zay nanana za ankizy vavy zay narariny tantarako taminao teo hoe ositran'Andriamanitra sy ho afantokoa ianao ositraniny ianao satria tsy miova Andriamanitra ray tsy miova ny zanaka dia Jesosy Kristy tsy miova ny tenin'Andriamanitra tsy miova tak'izany akeo ny programan'Andriamanitra na ny mission'Andriamanitra mission Jesosy am'izao vaninandro misy antsika izao ry havana malalo ty ianao ny tompo Andriamanitra ary ambony zany tsy misy fizahana tavan'olona ao amin'ny tompo Andriamanitra tsy toa ao am' Jesosy no zany raiso hoery lehibe ampitombo finonao zao afatra entiko ho anao androany izao mbola mikaseny amin'ny fanasitrana ihany ity ambarako ity fa saingy fanasitranana andreo olona azo ny heriny devoly fanasitranana andreo olona zay azo ny heriny devoly misy mantsy am'ireny aretin'ireny de tena vandravandra be toy ny vai akandrina mihitsy fa tena fanay ratsy tena devoly no ao ambadika lay aretina raha mandinika baiboly zao ianao de misy am'ireny aretin'ireny arak'ilay nambarako teo no aretina avy am'ny devoly mihitsy tena aretina avy am'ny devoly mihitsy devoly tafiditra devoly nazy toerana eo amin'ny olona no fototry lay aretina de izao ny aretina azo avy am'ny devoly tahaka zany de aretina sarotra sitranina raha sitranazy de fa nandanina vola be mihitsy nandanina vola amikareny ary efa nampijaly mpianakavy zay ihany ko no ilazana azy raha sitrana ihany ko aza dia efa namela takaitra ary tsy vitsy amin'ny olona zay fa mba nasy fanasitranana tamin'ny alalan'izany afaka tam'izany aretina zany no lasa misy takaitra ary misy aza am'ireny aretina aza vo am'ny devoly reny no entina mandramaty mihitsy tsy vitsy tam'ireo olona zay narary niona taminay tam'izao vaninandro zao no hitako fa devoly tafiditra sy nazo toerana teo aminy no fototry ny aretina zay nazo azy fa niendrika isehoany fotsiny no azo lasaina hoe tsy mitovy ohatra anankiray ity ndre mandeha efa taona vitsivitsy lasy zay de nisy ray mpianakaviana anankiray narary ary narary vokatry ny asana devoly erina fanaratsy zay tafiditra sy nazo toerana tao aminy tafiditra sy nazo toerana tao amin'ny ankohonana de tatak'izao no zavatra nitsanga tam'izany fotoana zany rehefa apetraka amin'ny toerana anankiray io ray mpianakaviana io dia tsy metsika eo izy tsy mialy eo izy mandra-parivony andro dia eo foana izy tsy mety mialy eo izy rehefa alina ny andro dia batrainy fianakaviany ray izy entina matory eny ambony fandrina de ny mahavarina de eo ihany ko izy tsy metsika eo izy fa rehefa alina ny andro misasakalinany
dia tsy hita izy tsy hita eo ambofandrina tsy hita ao an-trano de ny apitson'iny lasa vady aman-drana mandeha mitady azy dia eny ambony fasana izy no mipetraka eny izy no matory de tak zany foana no ny fiainan'ity raim-pianakaviana ity efa natao taolo zay azo ny fianakaviana rehetra natao ny tsabona azy fa dia ny alamaina tsisy azo ny natao fa de raina ny tompoandriamanitra riavana omena voninahitra izy fa zay mihitsy zay nga mahafantarako hoe Andriamanitra efa amonjy an'reto fianakavian-dreto sendra tafiditra tao an-tranon'reto fianakavian-dreto a ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa aminay de rehefa tonga tao de nahita ny olona io marary de nambara ny tenin'Andriamanitra nambara ny filazantsara nao mafisa tamin'ny olony am' Jesosy Kristy hoe mpamonjy izy mpanasitrana izy mpanafaka izy mahay mamaolana izy dia ny tsara reto fianakaviana reto vady aman-janana de nandray de nataony vavaka akory ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra fa 3 andro taorinan'izay vavaka ny sesisesy natao an'ity raim-pianakaviana ity dia sitrana lay raim-pianakaviana sitrana ary saina izy satria voaroka lay fanaratsy na lay devoly zay tafiditra tao aminy zay nahazo toerana teo aminy tafiditra tao am'reto fianakaviany reto omena voninahitra ny tompo fa am'izao tsika miteny zao a zany raim-pianakaviana nositran'Andriamanitra zany de lasa manana anjara fampona ao amin'ny fiangonana zay tandremako manana anjara asa fampona ao izy omena ny tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ohatra faharoa ihany ko ity ndray mandeha nisy zazavavy kely sabo amin'ny fotoana na fotoana latsaka kely teo izy netiny renibeny tao am' braoko fandraisako olona de nytantarainy renibeny teo hoe marary ty zavikeliko ity efa notsabona izy nataony ray aman-dreniny zay azo natao rehetra fa de tsy nety sitrany ty zavikeliko ity tena malahelo aza ole renibeny fa teo amy tratra le zazavavy kely a nisy fery de ny navarina mifamaly amin'io tratra iny amy lamosiny ato a de misy fery ihany ko de tena tsy hoe inona ny fototsy le aretina tsy hay ny dokotera ary tsy hay ny fanafody ny nanasitrana an'ilay zaza le zaza amin'io matsapa mijaly matsapa tena mijaly ny olona iretina hoe fery eo amy tratrany ary mamaly ao amy lamosiny de nitoriteny tam'ilay renibeny teo a de taorina toriteny nataoko de nivavaka ho an'io zazavavy kely io a de lasa izy mianaka nandeha nody ka rehefa tonga tany amy trano misy azy izy mianaka no tantaran'ilay ramatoa lay renibeny zany herinandro tateorina de nandobe le zaza de avy eo natory de fa somary nitebiteby any aloha lay renibeny hoe fa inona ary ty mahazo am'ty zanako hoe zavikeliko ity inona ary mahazo ty zavikeliko ity fa nandobe de aveo natory de nijereny teo jereny matetitetika teo ka rehefa taitra aveo a de gaga le renibeny fa le fery tao amin'ny tratrany sy tao amy lamosiny sitrana ary mandraky tiany androany tsy verina intsony io aretina io ary efa lehibe le zaza amindreo fotoana zao tsy verina tamitsony io aretina io riavano tatraky zany ny zavatra mitranga mahazo ny olona rehefa nahazo toerana na tafiditra eo amin'ny olona eo amy tokantrano anakiray ny devoly na ny fanaratsy tena mampahory tena mampijaly mahavery fanambola velona fa isaorany tompoandriamanitra fa dia izy tokoa no naniraka an' Jesosy ho mpanasitrana ny aretina ho mpanafaka ny olona zay azo ny herin'ny devoly ary ho mpamonjy ny olona ka mitondra fiainana vaovao ho an'le olona riavanao fototry ny aretina sarotra sitranina ny devoly fototry ny aretina mampijaly olona sy ny mpianakavy ny devoly na ny fanaratsy fototry ny aretina mandany arena ihany koa ny devoly na ny fanaratsy na de zany azy dia misy hatrany hatrany ny vahaolana
misy atranytrany vahaolana ka ny vahaolana ho an'ny olona marary vokatry ny asan'ny devoly dia ny finoana an' Jesosy sy ny fandraisana azy, ny finoana an' Jesosy sy ny fiandriandrana an'le fahasoavana nentin' Jesosy Kristy. Avy eo fandroana an'izany fanaratsy zany amin'ny anaran' Jesosy mba hiala eo amin'ny tenan'ilay olona, hiala ao amin'ny tokantranon'ilay olona. Izany no vahaolana tsara indrindra. Zany no nampiarinay tamin'ireo olona zay resaka taminay, tamin'ireo olona zay niona taminay, ary dia tsapanay hoe nanamarina izany tokoa ny tompandriamanitra. Tena nanamarina izany arabaky teny izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy zao de samy nandre isika fa misy aretina ambala velona tafiditra any amin'ny sekoly, any amin'ny toeram-pianarana. Manoloan'izany dia manao zay azony atao avokoa na ny ray aman-dreny le mpianatra, na ny mpampianatra ao amin'le sekoly, na ny taleny sekoly, na ny sisko, na ny ministera, hatramin'ny dokotera sy manam-pahaizana aza dia mifarimbona manao zay asitrana an'le olona azony aretina antson'ny olona hoe ambala velona. Fa izao very hevitra ihany ny maro, very hevitra ihany izy amin'ny farany, very hevitra satria fanay ratsy devoly no ao ambadiky le retina, de tsy hain'le olona intsony zay atao hoe ahoana no atao, inona ny azo tanterahana indray a, fa mijaly reto mpianatra, mijaly retondreto. Ry havana, hoy aho aminareo, zay sendra ny aretina, zay sendra ny asana devoly tahaka zany, na ianareo any an-tsekoly, na ianareo ray aman-dren'ny mpianatra, hoy aho aminareo, manatona an' Jesosy Kristy, mino fa izy no mpamonjy, mino sy maneke fa izy no mpanasitrana sy mpanafaka ny olona zay azo ny herin'ny devoly. Toy zao no voalazan'ny baiboliny am'izany ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10, andiny 7 sy 8 andao ke vakitika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny Asin'ny Apôstôly toko 10 de ny andininy 7 sy 8. Dia ilay teny natomboka hatrany Galily ka notoriana tany Jodia rehetra teo aoriana batisa zay notoriany Jaona de ny am' Jesosy avy any Nazareta, zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady mandehandeha manao soa sy nahasitrana zay rehetra azony herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Mazava be mihitsy ny voasoratra hoe Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady mandehandeha manao soa, manasitrana sy manavaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy, Andriamanitra zay naniraka azy no momba azy. Tak'izao ihany koa ny voasoratra ato amin'ny Jaona voalohany ato toko 7 de ny andininy 9, Jaona voalohany toko 7 andiny 9. Izao no nisehoany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Zao no nisehoany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ny nisehoany Jesosy zany dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ary lay Jaona toko 9 de 7 lay vakina tany aloha de zao voasoratra, koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. No zany de manamafy aminareo tsirairay avy sambatan'olona ao amin'ny tiandrandroany ity. Zao ny teny terem-boalohany, raha sendra ny ty aretina asana devoly ity ianao toy ny ambala velona sy ny aretina hafa mitovitovy am'izany, de hoy aho hoe manasanao aho, manasanareo aho ny an'olo tena ho an'i Jesosy Kristy. Mino fa izy tokoa no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity, mino fa mpanasitrana sy mpanafaka Jesosy Kristy, ary mikasiny amin'ny devoly sy ny asany dia tsy mba sarotra am' Jesosy ny mamonjy ny olona sy manafaka ny olona ho afaka amin'izany. Efa nahita olona be de be mihitsy aho akoatra zay voatantara anaty baiboly ity hoe narary azo ny herin'ny devoly fa nositran'Andriamanitra, nositran'i Jesosy
taorina ny vavaka zay natao azy ohatra am'zany le olo anakoroa voavony tantaraiko taminao teo hoe riavana malalo mpanasitrana Jesosy mpanafaka Jesosy tsy diso anjara am'zany ianao raha ohatra ka marary ianao tsy diso anjara am'zany ny zanakao raha ohatra ka azo ny herin'ny devoly na azo ny ambala velona ny zanakao tsy diso anjara am'zany ny havanao ny mpianatrao raha ohatra ka sendra zany aretiny zany tafiditra ao anatin'ny sekolinao Jesosy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay vonona ihany ko zahay vonona ihany ko zahay ny anampy anareo ry mpiany malala ny anampy anareo mba atonga ny herin'ny fanaratsy mpitondra aretina mpitondra mbalavelona na mpitondra aretina hafa na mpitondra zavatra hafa ho voatositra hiala eo aminao na hiala eo amin'ny tokantranonao ho famaranako ny afatra de izao tsy ny manasitrana ihany akory no azony Jesosy tantiarahana eo amin'ny olona fa araky ny misiony zay fanambarako tiary aloha fa manafaka ny olona azony olana ihany koa Jesosy Kristy manova ny fiainan'olona ratsy ho lasa tsara ihany koa Jesosy Kristy mitondra fitahina ho an'izay olona tonga ho aminy ihany koa Jesosy Kristy noho zany dia afaka manatona anay ianareo afaka miona aminay ianareo mba hafanay mampahery anareo sy manorevitra anareo ary indrindrindrindra hafanay mivavaka ho anareo na ihany ko togava mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana refy androdra kely manao fotoam-pivavana izay ao amin'ny fiangonana refy androdra kely tsy lavitry ny akady mahoaka ny misy azy tsy lavitry ny ambotsio ihany ko misy azy afaka mantany olona ianao taxi be 113 na 151 no tonga eo amin'ny makany amin'io fiangonana refy androdra kely io manao fotoam-pivavana izay ny alady zay nasaina ianareo tokoa togava fidirina voalohany a fito ora sy sasany fidirina faharoa amin'ny folo ora fidirina fahatelo amin'ny ray ora sy sasany manao fotoam-pivavana ihany ko zay ny andavanandro talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany avokoa ireo ao anatin'ireo fotoam-pivavana ireo dia toy zay efa nataon'Andriamanitra hatram'izay dia iasa ny herin'Andriamanitra hitondra fahasoavana ho an'ny olona zay manatrika ka dia togava tompoka aza mangatakandro intsony efa miantso anao Jesosy Kristy ho amin'ny fahasoavana lehibe ny dera ny aja ary ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra ray irery ihany raha te fandray aminay moa ianao de io voasoratra eo ny telefônina afaka mifandray mivata afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny antso ianao afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny SMS ianao voniny izahay hivavaka ho anao aondreny lohanao sam'izao fotoana zao raha marary anao de apetrao amin'ny fonao ny tanana na apetrao any amin'ny fatra misy marary anao ny tanana raha manana olana ianao dia minoy ihany ko ary aoka hiandrandra fahasoavana am'ty androandroany ity aondreny lohantsika fa hivavaka ry Tompoandriamanitra tsy tofo Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao no reiny Jesosy Kristy finoana no natonga nitoroteny teo nanambarany amin'ny fanasitranany Jesosy teo ka dia hiasa amin'ny alala zany teny ny hotoriko zany ianao tompo hiasa am'ireo olona tsiraray avy ianao ka ny marary rehetra stranina amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina ny fanahy mafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy ary reo fanaratsy zay mpitondra aretina toy ny ambala velona raha misy an'izany eo amin'ireo olona fianakaviana zay nandray ahy tamin'ity androandroany ity didiko zany fanaratsy zany miala tanteraka miala amin'ny anaran'i Jesosy mandidy amin'ny hery sy fahefanao miala ny tompony amindra fo amin'ny olona rehetra ka tsy ny aretina ihany no sitrana fa ho afaka ihany ko reo olana mianjady amin'ny tsiraray avy ho fiainana vaovao any ny fiainan'ny olona zay nandray ahy tamin'ity androandroany ity omenanao Andriamanitra velona Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany misaotra raha eo amen zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ny ray dia aoka anaraka ny fandarana ianao sabotsy maraina
amin'ny 10 ora sy fahefany ary alady maraina ihany ko amin'ny 10 ora sy fahefany. Omena ny tompo ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.